eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia foto-drafitrasa lehibe anasoany mponina indrindra ny lafin'ny fahasalamana ao amin'ny distrikta ny Soavana Andriana faritra Itasy no notokana ny fitondram-panjakana omaly alatsinainy. Teo jerentsika ny andindiny makasika izay fitokanana foto-drafitrasa teo amin'ny faritra Itasy izay. Notkanana omaly ny trano fadidina na bloc opératoire tao amin'ny centre hospitalier de référence de district atao Soavana Andriana tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ity hetsika ity nidina tany an-toerana ny filoham-pirenena Erajona Mapianina nitokana izany foto-drafitrasa izany. Ity ilaza aminareo aho fa dia sady raitra no afitaovana tena ampy hiatrehana izay fangidina mety misy eto izao toeram-pangidina izao ka dia maniry mba hitondra tena hoe fahasitranana ary fanalana fahasahiranana ho anareo vahoaka izay amin'izao foto-drafitrasa izao. Akoatr'izay dia notokanana ihany koa ireo asa fanavaozana izay totosa tao amin'ny CSB2 Ampary any Soavana Andriana ihany notsipian'ny ministra ny fahasalamana Rantomalala Yoel ihany koa tamin'izany ny mazava-dehibe ny foto-drafitrasa hoentiny indrindra manatsara ny fandraisana an-tanana ireo marary. Ny fanatsarana ny CSB dia ao anatin'ilay tenenina hoe fanamafisana ny rafitra ny fahasalamana, renforcement du système de santé, anisan'ireny zany ny foto-drafitrasa. Ny foto-drafitrasa izay mipetraka ho an'ny vahoaka tia an-toerana. Anatsarana ny fandraisana tanana ny marary mba hisitrahana izy ireny. Raha nandalo teto ny tena taona maromaro lasa zay dia ny fangaro tamin'ny efitra anankiray ny mpiteraka sy ny marary. Nangataka ny vahoaka tamin'izany mba tokony asiana efitra hikarakarana ny hospitalisation ny marary fotsiny fa tsy tokony hiaraka amin'ny mpiteraka. Dia anisan'izay moa no antony anaovantsika izao mba hamendrika kokoa ny fidiran'ny marary aty anivon'ny hopitaly zany mba tsy hifangaro. Nisy ihany koa ny asa fanavaozana trano fianarana izay nitontosaina tao amin'ny lycée technique Soavana Andriana nidina teny toerana ihany koa ny délégation notarian'ny filoham-pirenena nijery fotony izany asa fanavaozana izany.